Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Manolotra fiarabagna sy firarentsoa ho antsika jiaby izay mitandriny sy manjoy hatrany ity onjam-peo radio faniry Maria ity amin'izao fotoana izao. Metoy ny fitandrinesantsika ny tenin'Andriamanitra izay omeny eglizantsika hienana sy hodinina isanandro. Metaonantsika iombona amin'ny mandrakariva Andriamanitra ary aneo ny fifankatiavana eo amin'ny fiainana andavanandro. Amin'ity alahady FAHA-15 tsotra mandavantaona ity dia omeny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe akaiky antsika Andriamanitra. Ndeha ho raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady FAHA-15 tsotra mandavantaona taona dia ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky Deutéronome. Ny teny tamin'ny vahoaka Israely Moïse nanao hoe: mihaino ny feon'ny Tompoandriamanitra ianao, ka mitandrema ny didy amandalana voasoratra amin'ity boky ny lalàna ity. Miverena amin'ny Tompoandriamanitra amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao manontolo. Izao didy andidiako anao izao, tsy dia hoe ambony ho anao na ivelany takatrao. Tsy any an-danitra izy, ka isy anaovanao hoe iza no hiakatra any an-danitra aka izany ho antsika sy ampahafantatra izany antsika mba hanarantsika azy. Tsy any an-dafiny ranomasina izany, ka isy anaovanao hoe iza no hiampitany ranomasina aka izany ho antsika sy ampahafantatra izany antsika mba hanarantsika azy. Fa eo ankaikinao indrindra ny teny, dia eo ambavanao sy ao amponao mba hanaranao azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra.
sanani mai tukana situmbena ati uberi seminu wazi bisani sikani menini sanani mai tukana situmbena ati uberi seminu wazi bisani sikani Sanitaenda kunisultamia Nakabalurenya tukapamariana Bahaya nurenya kupata kuyana Kedipeli pikabala demanta tika Deni sana nilai tukana situmbena Ati uberi seminu wazi bisani nusikani Deni sana nilai tukana situmbena Ati uberi seminu wazi bisani nusikani Saya diketahui Mandavantaona Bahati silmarna namun sarena Karena bapak Sania dikamjer Musen sidang nilai Prabu Jangan demanta tika Beni misalnya nilai itu kena sikul benda Baca uberi seminu wazi bisani nusikani Beni misalnya nilai itu kena sikul benda Baca uberi seminu wazi bisani nusikani Baca uberi seminu wazi bisani nusikani Baca uberi seminu wazi bisani nusikani Vakiteny masina faharoa taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kolosy. Ry kristianina avana, i Kristy Jesosy no endrik'ilay Andriamanitra tsy hita. Izy no teraka talohan'izao voary rehetra izao. Tao aminy no nariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ny ety an-tany. Dia ny hita sy ny tsy hita, na ny fandrianana, na fanjakana, na fiamboniana, na fahefana, taminy sy ho azy no nariana ny zavatra rehetra. Izy no talohan'ny zavatra rehetra ary ao aminy no haretany zavatra rehetra. Izy no lohan'ny tena, izany hoe ny Eglizy. Izy no voalohany, dia ny voalohany teraka tamin'ny maty, mba ho loha amin'ny zavatra rehetra izy. Satria ao aminy no sitraky ny ray itoerany afenoana rehetra. Ary tamin'ny alaliny no tiany ampiavana ny zavatra rehetra amin'ny indray. Rehefa nampiavany tamin'ny rany teo amin'ny fijaliana, dia tamin'ny tenany, na ny ety an-tany na ny an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorina ny Andriamanitra. Alleluia, yeah, alleluia, alleluia, oh yeah, yeah. Diteni nari tukunu mabeluo. Alleluia, yeah, alleluia, alleluia, oh yeah, yeah. Diteni nari tukunu mabeluo. Alleluia, yeah, alleluia, alleluia, oh yeah, yeah. Diteni nari tukunu mabeluo. Alleluia, yeah, alleluia, alleluia, oh yeah, yeah. Diteni nari tukunu mabeluo. Ombatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ande izany evanjely masina nisoratany masinda ilioka, voninahitra ho anao ry Tompo. Tamin'ny izany andro zany nisy mpampianadanana anankiray nitsangana hakafanahy an Jesosy ka nanao hoe: Tompo, inona no ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay? Dia ho Jesosy taminy: inona no voasoratra ao amin'ny lalagna ary ahoana no famakianao azy? Ary namaly izy ka nanao hoe: tiavo ny Tompo Andriamanitra ao
amin'ny fonao manontolo sy ny fanahinao manontolo sy ny herinao manontolo ary ny sainao manontolo ary ny namanao tahaka ny tenanao. Dia ho Jesosy taminazy: marina ny navalinao, manaova izany dia ho velona ianao. Fa nitady anamariny tena raha lehilahy ka nanao tamin'i Jesosy hoe: iza ary no namako? Ary ho Jesosy taminy: nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ho any Jeriko. Azony jiolahy ka nendahany ny lambany, nokapony ny tenany ary saika maty vao navelany. Dia nisy kosa mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalagna izany ka nahita azy nefa nandalo ihany. Toy izany koa ity levita anankiray izay tonga teo, nahita azy nefa nandalo ihany. Fa nisy kosa Samaritanina anankiray ny vahiny tonga teo aminy ka nangoraka noho ny nahita azy. Nagnatogno azy izy, namehy ny feriny ary nanisy diloily sy divay azy, vao nampitaingina azy ny soavaliny sy nitondra azy tany an-tranombahiny ka nitsabo azy. Noho ny ampitso dia nakadia nieroa izy ka nomeny ny tompo-trano ary nataony hoe: tsabo izy ary na ohatrinona laninao mihoatra noho ireny dia onerako rehefa miverina. Izy amin'izy telo lahy no ataonao naman'ilay azony jiolahy. Dia ho ilay mpampiana-dalagna ilay niantra azy. Ho Jesosy taminy: mandeha anary ka manaova toy izany koa. Alleluia, yeah, alleluia, alleluia, oh, yeah, yeah. Niteni na itukudu mavelungo. Alleluia, yeah, alleluia, alleluia, oh, yeah, yeah. Niteni na itukudu mavelungo. Izany ary kankalazaontsika ny teniny Tompo, teraneo anao ry Kristy. Kristianina ava malala amin'izao alahady 15 mandavataona, zany hoe raha mahasikaritra isika dia efa tena eo anivon'ny dia sady ady ivelomansika ny finoansika araka ny voalazasika matetika, ka ahatonga ny finoana sy ny fiainana andavanandro ifampitrotra ary ny finoana ho isika dia sy tany malemy anorenam-pangady fa tany lona ka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka mampamokatra asika sy ireo manodidina antsika ka mahatonga asika ho fanasina sy fahazavana ho mpivahiny ny fanantenana mamafy hafaliana sy fiadanana eo manodidina antsika ho Kristy mpiarabelona amin'olona. Ry kristianina havana, ao anatin'izao alahady 15 sotra mandavataona zao dia miditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fandaliana-pinoana tokoa isika. Zany hoe raha mijery sara manko isika dia tokony ho 30 eo ny alahady mandavataona. Raha ny marina moa dia ny 430 no isany, ka ny alahady fa 430 dia fankalazana ny Kristy mpanjaka, ka irisika tokoa ary i Kristy no anjaka amin'ny fiainantsika
ary zay ny dikany hoe mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka tonga sika ho tena apôstôly tokoa ka ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka ny finoana sy ny fiainana tsy misy efitrefitra fa bango tokana izany ny tanjona iritsika amin'izao fanatanterahsika ny synôda izao ry kristiana havana sy mahagaga amin'izao alahady ivony ny fandaliana-pinoana amin'ny mandavataona no manolotra anio evanjely ireo vakiteny orenesika androany ireo ny eglizy mba ahafahasika mametraka sara ny zay dingam-piainana tanterahisika izany ny tsapa amin'ny alalan'ireo vakiteny telo arosiny eglizy dia mibaribary amintsika fa tsy lavitra tokoa Andriamanitra tsy lavitra Andriamanitra fa eo akaikisika miara-dalana amintsika ary ny anton'izay dia akaikisika izy satria mitovy endrika amintsika no ariny hitovy endrika amintsika isika ka arak'izay fitovizana endrika amin'Andriamanitra zay no entisika hifandraisana amin'ny hafa ihany koa ka ny didim-pitiavana no fototra ivelomansika amin'ny maha zanak'Andriamanitra sika io ny fotom-pampianarana tiany eglizy ho sapasika amin'izao alahady 15 mandavataona izao araky ny voalazan'ny masin-dapoly mandalo ny zava-drehetra mandalo ny finoana ny fanantenana fa ny fitiavana kosa maharitra ary zay ny fototra ny tiany eglizy ho sapasika ny any ty sy mahagaga raha tonga ity mpanoradalana tonga nanatona an' Jesoa ao amin'ny evanjely ka nametraka fanontaniana hoe inona ny ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay ao amin'ny evanjely hafa ao amin'ny masinday marika dia tanora feno fanantenana no nametraka io fanontaniana io ny tanora moa feno fanantenana ka sy mahagaga raha mametraka an'izany fanontaniana izany izy ary izay koa no nahatonga sika eto amin'ny dioseze efa taona maro zay nametraka ny tanora ho misionera ny fanantenana satria ny tanora sy hoe antoky no avy fa izy ireo indrindra no mamelombelona dieny ankehitriny izay ho avy zay ry kristiana havana enitsika tamin'ny evanjely teo ary ho ansika rehetra fa sy ho an'ny tanora ihany ny hoavy ny any fa sy ny rapiso araky ny fomba fitenisika samaray fa arakaraky ny andrafetasika ny fiainansika ny any nefa no andrafetasika ny hoavy ihany koa ka raha sara rafitra izao fiainansika izao dia ho sara ny hoavysika izay indrindra ry kristiana havana no mahatonga sika miatrika izao synôda FAHA-15 izao fa indrindra ty fijanonana fahatelo ty mba aezasika tokoa mamaritra an'izay hoavy zay satria izao no fitaovana hoentisika andrafitra ny torolalana pastoraly ahafahasika mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka ametraka an'izay hoavy zay denizao ry kristiana havana sapan'ilay mpampianadalana ao amin'ny evanjely ary fantatra ny Jesoa fa sy tahaky ireo tonga manantona azy zay tady amingana sy amitapitaka izy fa tena amin'ny fofeny fitiavana misy no ametrany ny fanontaniana sy tahaky ireo fariziana ireo sadoseana mpampianadalana zay matetika mametraka fanontaniana hoentina amin'ny tanan'i Jesoa sy izerena izay mety anahirana ka izay no nahatonga an'i Jesoa niditra lalindalina koa amin'ny famaliana nyty mpanoradalana ty ka nanontany azy Jesoa hoe inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna ny lalàna dia natao anabe sy hoe mamoritra fosiny na anaovana disiplinina fa manoro lalana asika ny lalàna ary zay no sara mba ho tandalàna ny firenena ary lalàna hoentina mamelona fa sy mamoritra ary lalàna hoentino tanteraina sy velomana fa sy lalàna apetraka antaratasy fosiny ka izay indrindra ho noentiny Jesoa namaly ilay mpampianadalana dia nampianatra izy ary nametraka mazava sara
fa sy mainsy mitia an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo, amin'ny heriny manontolo, ary ho tia namana tahaka ny tena. Namaly ary Jesoa avy amin'izay valy nataon'ilay mpanoradalàna izay, ary nilaza tsy miambahamba fa tena marina ny famaliny, kanefa ilay mpampianadalàna te hafantatra lalindalina koa no tena fiainana sy izay fiainana ny fitiavana zay, ka nanontany any Jesoa izy, ka araky ny endritsika teo dia nametraka ny fanontaniana izy ary no namako. Raha amin'ny teny fransay no ny tena fototra hoe iza no prochainko, ka zany hoe ny dikany hoe prochain dia zay akaikinao, zay no nanontaniany, zany hoe zay sy maintsy ikarakarainao sy ho tiavinao zany. Azony Jesoa sara ny fanontaniany lay mpanoradalàna, fa fantatry Jesoa fa sy ho azy ihany ny fampianarany, fa ho an'olon-drehetra koa, ka nanao lay fampianarana lehibe zay fantasika rehetra izy, dia ny fanoharana mikasika n'ilay Samaritanina tsara fanahy. Araky ny voalazan'io fanoharana io dia misy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ho any Jerikao, nisy nikapoka ka naratra azy. Azo lazaina ary fa isika olombelona io, avy amin'ny tanàna masina Jerosalema, tanàna miadana, tanàna misy n'Andriamanitra isika, tonga eo anivon'izao tontolo izao dia maro ny zavatra mikapoka asika ary manahirana asika, fa indrindra moa sapasika zany amin'izao sika miatrika ny krizy maro lafo zao. Firy moa ny reraka voakapoky ny fiainana eny amin'ny sisin-dalana tahaka ny nanjoa an'io lehilahy amin'ny fanoharana io. Enitsika teo ary fa nisy nandalo, nisy ireo mpisorona, nisy ireo mpanoradalàna, nisy ireo levita mpisorona, ireo zay mahafantatra tsara ny lalàna, fa sy nisy nizery an'ilay lehilahy voakapo. Nefa ity Samaritanina zay sy araky ny tantara dia sy mifankahazo amin'ny zody, izy no nahita an'ilay zody naratra, ka enitsika io Samaritanina io no nangoraka an'ilay zody zay sy mifankahazo aminy araky ny tantara. Ry kristianina havana, ao anatin'ny taony zobilin'ny fanavotana, mitondra ny lohevitra hoe ny mpivahiny ny fanantenana no andrenesasika an'io fanoharana io, ary andrenesasika n'izany fampianarana lehibe izany. Ka sara ary andiny tena sika, ary aoka ho iezaka sika aiza ary ny misy asika, tahaka n'ilay mpisorona ve, lay mpanoradalàna ve, sy ny sisa asa tahaka n'ilay Samaritanina. Hitasika eto ry kristianina havana, ary mibaribary fa Andriamanitra ray be fitiavana, be famindrapo, dia sy mba misy mametraka hefitrefitra na iry zody, na iry afrikanina, na iry malagasy, na iry indianina. Amin'Andriamanitra dia sy mba misy rindrina manarasarana asika zany, fa olo raika isika ziaby. Ary raha ny ireo zay ao anatin'ny fahasairanana sy ny sahirana voakapoka no vonjeny Jesoa. Izay tokoa ry kristianina havana, i Kristy io Samaritanina tsara fanahy io, izy no mandray antsika zay azo lazaina fa voakapoka ny fiainana, fa indrindra amin'izao fotoana zao. Ary isika io maratra io, ary tsy vitany nandray ihany izy, fa ny kolokolo ary ny karakara, izany ny tena fitiavana. Izany hoe sisy resaka sentosento na kabary, ary tsy mila tambiny na mila solony. Raha manontany asika ary iza ny namako tahaka n'ilay mpanoradalàna, sy sentosento ny fitiavana, fa fiainana, fikarakarana, fangorana, fidirana, fananana fotoana, fahafoizana, sy hoe mandalo fosiny, fa mitransehatra, mikarakara araky ny voalaza asika hoe tanilonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary dia isika no mikarakara ireo akaiky isika, ireo prochaintsika, ireo namantsika, izany hoe tsy vitany hoe mahafoy, fa tena manompo ary izay i Jesoa. Ary zay ny fivavahasika, dia ilay Andriamanitra manompo, izy Andriamanitra mahefa ny zava-drehetra, sy nanompo
ary manompo ary anompo asika. Ary zay no ambarany Jesoa nambarany Masindaha-Paoly ao amin'ny Filipianina 2:2 ka noho izany aoka koa isika raha mitovy endrika amin'Andriamanitra ary miombona amin'Andriamanitra sy maintsy manompo ary sy afaka manilikilika nizaniza ary sy afaka manangana hevitra ary sy maintsy manana disponibilité, manana fahavononana amin'ny fikarakarana ny prochain, izany hoe ny namako. Anisan'ny nanaitray teo am-pamakiana ny evantely ty ny hoe rehefa nentina tany an-tranom-bahiny ilay naratra dia nilaza tamin'ny tompo-trano ilay nitondra azy, ilay nikarakara azy, ilay samaritanina tsara fanahy izay lazaitsika fa Jesoa, ka nanambara tao an-trano hoe saboy izy ary na ohatrinona ny laninao amin'ny fitahana azy onerako rehefa miverinao. Ry kristianina havana, io tranom-bahiny nitondrana n'ilay marary io, ilay tratry ny krizy dia ny eglizy, isika tsiraikiraiky, isika olo raika ziaby, isika EOV zay sy maintsy endriky ny famindrapon'Andriamanitra. Ka atolotry Jesoa amintsika, ireo avasika, ireo prochainsika, ireo namasika, ka isika sy maintsy mikarakara azy. Isika eglizy kely fianakaviana ao an-trano ao no tranom-bahiny, ary zay lazainy Jesoa teto dia lazainy amintsika tsiraikiraiky koa hoe karakarao. Dia io koa zany no baiko azosika kristianina havana, zany hoe lalàna mibaiko ary sy baiko mamoritra araky ny ambarasika teo, fa ivelomany ny finoana zay tanolona ka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra, ka sy hoe baiko mamoritra zany izy araky ny volazasika teo, fa manampy asika ivelona ny finoana. Io zany no tanolona ka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka izay indrindra anisan'ny mahasikasika zany zay, io no natolotra ny Jesoa, io ny identité sika, fikarakarana n'ireo prochainsika, ireo akaikisika, fa indrindra ireo maratra ny fiainana. Ka ao amin'ny eglizy kely no anomboana an'izay ary mitohy amin'ny eglizy fiombonana, ka azosika ansaina tsara ary fa tena izao sinoda izao dia torolalana hoentisika mivelona an'io hafatra io, satria EOV mifampisimbana mifanasoa mikasaka ny fiombonana, fa indrindra amin'izao vanim-potoana ny krizy mafy zao. Ary azo ihany koa ny manipoka hoe sy voafetra io voalazany Jesoa io, ary sy miandry takalo isika teo. Ka raha mikarakara sika dia mikarakara sy misy fetra sy misy takalo, fa aoka nefa azava amin'ny toerana hafa i Jesoa nanambara fa mahazo zato eny mihoatra zay eritreretisika isika raha mikarakara an'izay, satria mampitombo ny fiombonana amin'ny Jesoa izay, satria vokatry ny fiainana mahazanak'Andriamanitra. Ny tadiavin'i Jesoa dia sika ahafoy sy misaraka izany ny disponibilité sy ny renoncement raha ohatra tisika apetraka mazava tsara, miala amin'ny avinavina, miala amin'ny fitiavatena, miala amin'ny fialonana, ary zay azo lazaina fa zarindrina manimba ny fiainansika ankehitriny, mahatonga ireny fisarasarana sy ny fitokotokonana reny ka miteraka korontana sy herisetra eseroa ary manjary mifamono. Ry kristianina havana, araky ny voalaza teo, azosika onina tsara avy amin'izany ny antony anaovasika izao sinoda izao, fa indrindra izao ao anatin'izao taona zomobily anorenantsika tontolo iainana, ahafahasika manaza ny zavaboary, anorenantsika tontolo mpiainana, anjakan'ny rariny sy ny isiny anatin'ny fahamarinana, ka ahafahan'ny tsirairay ahita fivelarana ao anatin'izao fanorenantsika tontolo mpinoana, anampy asika iona bebe koa amin'Andriamanitra. Ry kristianina havana,
aokarisika amin'izao ezaka ataosika amin'izao taon'izao biliny fanavotana izao, indrindra moa amin'izao fanatanterahasika ny sinôda izao, amin'ny ady sy dia irososika lalindalina koa amin'ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro, dia ho raisitsika tanana ireo akaikisika, ireo prochainsika, ireo zay maratra ny fiainana, zay ao anatin'ny fahoriana, hikarakara azy ireo sika, hivelona ny finoana taka ny voalaza ao amin'ny vakiteny voalohany ao amin'ny Deutéronome, ka raha mampianatra ny vahoaka an'Andriamanitra, ary zay koa no antitrateriny masinday Paoly tany Kolosy amin'ny vakiteny faharoa, ka hibanjina sika ny Kristy dia oka hibanjina ireo manodidina ansika isika arak'izay fampianarana ao amin'ny evanjely, ary Kristy efa talohan'izao rehetra izao ary tamin'ny lalany sy tao aminy no naharina ny zavatra rehetra no entisika mandrafitra ny fiainansika. Ry kristianina hava, fantatra fa sy mora izany fahafoizana, izany fananana fotoana ho an'ny fikarakarana sy ny fikolokoloana ary ny fanompoana an'ireo zay voailikilika sy zay eo akaikisika, zay namasika, ka elasika amin'ireo toetra mamoritra ansika toy ny fitiavatena, ny avinavina araky ny tanisaisika teo, dia mahatoky isika fa i Kristy efa nandresy an'izao rehetra izao no eo anivisika, ka izy no mitarika asika araky ny voalazan'ny masinday Paoly ao amin'ny vakiteny, ka afahasika manatanteraka io baikony Kristy io, zay sy baiko isika fa mahasikasika, zany hoe identité sika. Ry Jesosy Tompo, mitodika aminao tokoa ary zahay amin'izao alahady 15 mandavataona, eto anivinay tokoa ianao, akaikinay ianao, ary endrikao no endriky mahazanak'Andriamanitra anay, ary hitanay amin'ireo manodidina anay. Ampio ary zahay ho samaritanina tsara fanahy, sy izery andalo fosiny fa avonina afoy hikarakara ireo zay mijaly sy voailikilika eo amin'ny fiainana, avonina amonjy an'izay rehetra mila ny fanampiana sy fanompoana avy aminay, ka asapa ireo manodidina anay fa sy lavitra tokoa Andriamanitra, fa Andriamanitra miara-dalana tokoa no Andriamanitra, fa akaika ary indrindra moa amin'izao taona ny taon'izao bily izao. Masiny Maria reny eo, ianao no nampianatra anay fa ny finoana dia fanompoana, ka tantano ary zahay ho vonina anompo mandrakariva, vonina hikarakara ny hafa, vonina afoitena amin'ireo voailikilika. Masinday Josefa ho sy beteny ianao fa manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ka ampianaro ary zahay sy avozo anasoa ny hafa, isimbina ny hafa, hikasaka mandrakariva ny soembonana, ahitanay ny fivelarana ny maholona sy ny olona manontolo. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay.
olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania.